Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania. Raha isika dia niazo fijalen'i Jesosy Kristy tombontsika no oka hirehirehantsika. Ao aminy no misy ny famonjena, ny fiainana sy ny fitsanganako velona. Izy no namonjy atsika sy nanafaka antsika. Galata 5:1. Faly magnano mbola tsara atsika jiaby eo vetsy ankanavaka. Pagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamintsika ity. Onjam-peo natokana hagnitarana ny vaovao mahafaly ny Kristy sy natao hampitambatra atsika ologno raiky. Alakamisy masina ny andro, ny eglizy manolotra loha hevitra lehibe amintsika manao hoe fahatserovana ny fanasan'ny Tompo. Araka izany ary, isaoranay ianareo zay pagnaraka tsy tapaka ty onjam-peo ity, ary asainay ampitiavagna, ampagnajagna, ampanetretena tokoa, hagnaraka hatrany ny toroteny ndraiky fampianarana atolotro son excellence Monseigneur Archevêque, ary resitsika ampinona, ampitiavana, ary amin'ny fanantenana izany. Vaky teny masina voalohany, boky Exode. Tamin'izany andro izany, izao no lazain'ny Tompo tamin'ny Moïse sy Arona any amin'ny tany Egypta. Ity volana ity no oka ho fiandoham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona izany ho anareo. Ary mitenena amin'ny fiangonan'i Israely rehetra, ataovy hoe amin'ny andro fahafolon'ity volana ity, samia ianareo maka zanak'ondry iray avy isam-pianakaviana, zanak'ondry iray isan-trano. Raha vitsy loatra ny iray trano, ka tsy mahalany zanak'ondry iray, dia akambany amin'izay namany akaiky azy indrindra izany, arakaraka ny isan'olona. Fa arak'izay tokony ho an'ny olona iray no anisanareo ny olona ihinana an'io zanak'ondry io. Dia ho zanak'ondry tsy misy kilema, sady lahy ary efa herintaona, no alainareo dia zanak'ondry na zanak'osy.
dia ho tanànareo izy hatramin'ny andro 4 volana io vao samy hamono azy ny fiangonan'Israely rehetra amin'ilay aty takariva iny. Hangalana ny rany atentina amin'ny tolana roa sy ny tataom-baravaran'ny trano ihinanana azy ary hoanina amin'io alina io ihany ny nofony. Voatsatsika amin'ny afo no ihinanana azy miaraka amin'ny mofo tsy misy lalivay sy anana mangidy. Ari toy izao no ihinananareo azy: ny andilana voasikina, ny tongotra voaiskapa, ny tanana mitantena, ny fihinanana azy dia atao faingana, paka ny tompo izany. Andalo amaky ny tany Ejipta aho amin'ny alina io, ka ny lay matoa rehetra amin'ny tany Ejipta ho vonoiko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby, ary isy fitsarana ho efaiko momba ny andriamanitry Ejipta rehetra, fa izao no tompo ilay misy. Ny ra dia ho famantarana ny itsimbinana anareo eo amin'ny trano misy anareo. Ho hitako ny ra dia ho lalovako fotsiny anareo, ka tsy hisy loza ahafaty anareo rehefa mely ny tany Ejipta aho. Ataonareo tsy very tadidy izany andro izany, fa ankalazainareo amin'ny fety ideranan'ny tompo, ankalazainareo amin'ny taranakareo mifandimby ho zavatra nalahatra aharitra mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Isaorantsika Andriamanitra, ilay sotroantsika ny rany Kristy, ny kalisy isaorantsika Andriamanitra, no iraisantsika aina aminy. Ny kalisy isaorantsika Andriamanitra, ilay sotroantsika ny rany Kristy, ny kalisy isaorantsika Andriamanitra, no iraisantsika aina aminy. Natokana nisy nanezika nilaza zao efa rafahorin fantaitra homany navaky hoe fandaky avokoa ny olombelonene. Inona navaky ny tompo maro ny sonataony, raiky ny kalisy mpamonjena atsokony anarany tompotsika. Ny kalisy isaorantsika Andriamanitra, dia ilay sotroantsika ny rany Kristy. Ny kalisy isaorantsika Andriamanitra, no iraisantsika aina aminy. Efaiko ny voady zay nolazaiko, efaiko anatrehan'ny firenena, tsy zakany tompo tokoany ny hoe ahafatsy zay mino azy. Minombo satria mpanompoka aho, satria mpanompo matokena aho, zanaka mpanompo vavina aho, indro nigadraka sorina aho. Ny kalisy isaorantsika Andriamanitra, dia ilay sotroantsika ny rany Kristy. Ny kalisy isaorantsika Andriamanitra, no iraisantsika aina aminy. Anatika sorom-pisaorana miazoko amin'ny fokony anarana, efaiko ny voadiko tamina ao, efaiko anatrehan'ny firenena.
Yerusalema tananana au Andele sotrani raisi ikiapa Misanan metinti ansitika Ikalisi saratike Anadia mansa Deilaistu ansikke Nirani Kristi Ikalisi saratike Anadia mansa Nuri raisatike Ainamini Ikalisi saratike Anadia mansa Deilaistu ansikke Nirani Kristi Ikalisi saratike Anadia mansa Nuri raisatike Ainamini Vakiteny masina faharoa taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina hava, izao no noraisiko tamin'ny tompo sy nafindrako taminareo kosa. Tamin'ny aligny namadihagna azy igny Jesoa dia nandray mofo, ka no nefa nisaotra izy dia namaky azy sy nanao hoe raiso ary hamy fa vatako ity ho anareo. Manaova izao ho fahatsiarovanahy. Toy izany koa no nefa nihinana dia hoy izy, kalisy fanekena vaovao amin'ny rako ity, manaova izao ho fahatsiarovanahy isaky ny misotro ianareo. Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ity kalisy ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Izany ary ny tenin'ny tompo hisaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy aneny tompo, ho tanteraka tokoa ny aiza. Vaovao mafaly nosoratany masindajoany, voninahitra neo anao ry tompo. Talohan'ny fankalazagna ny Paka dia fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray. Ka raha notiaviny tokoa ny azy izay amin'izao tontolo izao dia farafitiavana no nataony taminy. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana riva i Jodasy Iskariota zanaky Simona moa efa nomeny demony hevitra madika azy, i Jesosy kosa nahalala fa efa napetraky ny ray eo an-tanany ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana teo am-pihinanana izy, napetra ny lambany, nalainy lamba famona ka nisikinany. Rehefa izany nampidina rano tamin'ny tavy izy, dia nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba nisikinany. Ary nanatona ny Simona Piera izy, fa hoy Piera taminy, adre, ianao ve tompoko no anasany tongotro? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, tsy fantatrao izao izay ataoko, fa ho fantatrao aoriana. Fa hoy Piera taminy, sanatria, tsy anasany tongotro na ovenanao vina ianao. Ka hoy Jesosy namaly azy, raha tsy ho sasako ianao, dia tsy hanana anjara amiko. Dia hoy Simona Piera taminy, tsy ny tongotro ihany ary tompoko, fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy, izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotro, fa efa madio avokoa ny tenany manontolo. Ary ianareo koa dia madio, nefa tsy ianareo rehetra.
Izy no nanao hoe tsy anareo rehetra no madio, dia satria fantany ilay amadika azy. No nefa voasasa ny tongotra izy ireo, dia nandray ny lamba izy, ka nipetraka indray ka nanao taminy hoe, moa fantareo va izay nataoko taminareo, ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo. Fa izany tokoa aho, ka raha izaho tompo sy mpampianatra azy, nanasa ny tongotrareo, ianareo samy ianareo koa dia tsy maintsy hifanasa tongotra, satria nomeko fianarana ianareo mba anaovanareo toy ny nataoko taminareo. Izany ary ny teniny Tompo, deraneo anary Kristy. Ry kristianina ava malala, tamin'ny alahady ny sapakazo sika no nankalaza ny fidiran'i Jesosy tao Jerosalema. Izay fidirana izay dia araky ny efa fantatra sika dia mampiditra an'i Jesosy amin'ity herinandro lehibe, ka mampiditra sika amin'izao atelona masina atomboka sika amin'izao alakamisy masina izao. Ao kokoa nefa ho fantatra sika fa izay fidiran'i Jesosy ao Jerosalema amin'izao atelona masina izao dia manambara fa miditra tanteraka amin'ny fiainantsika tokoa Jesosy, mpiarabelona amintsika izy, miara-dalana amintsika izy, fa indrindra moa amin'izao fanatanterahantsika ny sinode izao. Sy afenina koa fa miatrika fisapana mafy sika araka ilay taratasy fankahirezana nosoatan'ny eveka sy ny pretra, sy Andriamanitra lavitra tokoa no Andriamanitsika, fa Andriamanitra miara-miaina amintsika, ka maniraka ny eglizy araka voalazan'io taratasy io, mizara ny mata sy ny masaka, mizara ny alahelo, mizara hafaliana amintsika, ka tsy mamela antsika io irery tokoa Andriamanitra. Ary indrindra izay no ankalazaisika amin'izao atelona masina izao, izy iso tokoa ilay famonjena ao antsika, izy no afaka manova ny fiainantsika sy zarizary ho fiainana mendrika ny zanak'Andriamanitra. Izy izay sy nanota dia nanaiko fahotana mba baby ny fahotantsika. Izy Jesosy miara-dalana sy mpiarabelona amintsika, miditra amin'ny fiainantsika izy, ary zay ny paka, ka zay fidirany zay no idirany hatramin'ny fahafatesana azy ao am-pasana, ka nandresiny ny fahafatesana sy ny fasana izy nisangako velona, ka raha miaraka amintsika, miara-maty aminy amin'ny fahotana, io fahotana mikaiky ny fiaraha-miainantsika io, ary efa nambaratsika zany dia hiara isangana amintsika, ka ny lalana araky ny fanambarasika dia ny fivelomatsika ny fahamarinana, ary ny fanaovatsika ny asa fanasoavana, zany hoe mifampisimbana, mifanasoitsika. Ary zay no ambarany Jesosy mifantsika eo amin'ny hazo fijaliana, ary zay no ambaran'izao atelona masina izao. Ka aokary miditra amin'ny fiainantsika Jesosy, ka anjarasika no mandray azy, ka ho an'izay mandray azy araky ny voalazany masindray zoany dia tonga zanak'Andriamanitra, ka izay fahatongavana zanak'Andriamanitra izay no famonjena, satria raha nahary antsika Andriamanitra dia nahary antsika ao anatin'ny fiadanana, nataony mitovy endrika amintsika, ary maniraka sika izy hoe ho anivony sany edena hikarakara sy kolokolo azy, ary zay
izay izao sinota tanteraisika izao ry kristianina ava-malala aokary anomana ny foa mampanantsika tokoa isika amin'izao atelona masina izao ka izao alakamisy masina izao dia idirasika amin'izany ary tsara ny manamarika fa maro ny tandindona symbole iainansika amin'izany rehetra izany amin'izao atelona masina izao famantarana amboarina sy aseho n'Andriamanitra hoentsika mivelona aseho ny eglizy ivelomasika bebe koa an'izao famonjena sika izao sy hoe sanatria manao teatra isika na manao sinema fa araka ny fampianaran'i Jesosy androany izay naveriny masinday Paoly ny teny hoe ataovy izao fahaserovana karaka ny averimberisika sy hoe fahaserovana fotsiny fa noho ny asany fanahy masina dia mivelona asika ka mandray ny fahasoavana avy aminy ary izay fandresasika fahasoavana izay ny vokatry ny fankalazana ataosika izao ka oka ivelomasika sara ary izao atelona masina izao ka sady masiaro ny fotoana nionan'i Jesosy tamin'ny mpianany ary tsika amin'izao alakamisy masina izao no efa mibanjina sahady ny andro mieloha ny namantsiana azy ka sy azo sarana zany ny alakamisy masina sy ny zoma masina ny famantarana no ambarany alakamisy masina ambarany Jesosy ary amin'ny zoma masina ivelomany tanteraka izay ary de tanteraka ny famonjenantsika amin'ny saposy masina satria nandresy ny fahafatesana izy ary nitsangako velona ary raha miara maty amin'ny voatanitsika dia hiara hisangana amin'ny kahokary ireo fiesika sy famantarana maro isan-karazany ambarany Jesosy ny ainan'i Jesosy amin'izao alakamisy masina izao mba hivelomansika koa ohatra azosika ambara mivaingana ny fanontaniana apetraka amin'izay tarika ny Eukaristia masina mikasika ny hotely maninona isaky ny mankalaza ny Eukaristia amin'ny andavanandro sika hoy ilay mpanontany dia efa voahomana ny hotely nefa amin'ny andro ny alakamisy masina kosa efa tafavory ny olona rehetra izay vao manamboatra ny hotely izany hoe irany rehetra manatanteraka zany ny fanomanana ny hotely ka izay fanomanana ny hotely izay no ambarana ny fidirasika amin'izao atelona masina izao ka homanitsika tanteraka ny foa mampanantsika fanehoantsika zany fa miombona tokoa sady miditra amin'ny fiainansika i Jesosy lay mpanavotra sika sy mpiarabelona amintsika ka homanitsika sara anso sy hiraka ho ansika zany amin'izao fotoana mpisarotra diavitsika ao anatin'ny fahasahiranana izao ny fikarakarana ny hotely raha tiasika zany andray ny famonjena amin'izao andro sarotra izao dia homano ny fosika ka io fanomanana ny hotely io no tandindon'izay satria aoka ho fisapasika ry kristianina havana fa io hotely vatovato fisofana io no anolorasika ny fiainansika amin'ny Kristy ka eo i Kristy zany manova isika manolotra ny tenansika io ho mendrika ny ray ka raha mendrika ny ray izy dia mahazo ny famonjena sika satria miombona ao amin'ny Kristy sara tokoa ary ny manamarika fa izay nataon'i Jesosy tamin'ny alakamisy masina araka ny voalazasika teo dia misantatra sahady ary efa mampivelona ny mpianatra ny famonjena tanteraka eo amin'ny azo fizaliana ny teny nambaran'i Jesosy sy ny fiesika rehetra nataony tamin'ny alakamisy masina dia fivelomana sahady izay natao hoe sakramenta manambara ny zoma masina ka mampitoy antsika amin'ny sabosy masina fisanganako velona mitondra ny famonjenansika ka mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra tanteraka zany eto lay fiampihavanana lay fiombona mpitiavana lay fanetem-pihavanana zay nanirahana an' Jesosy avy any an-danitra ka nahatonga azy olombelona mba hahatonga asika ho zanak'Andriamanitra ka ahatonga ny fahariana vaovao ka izay indrindra no antony anaovasika n'izao synode zao fidirasika amin'ny fahariana vaovao ka ivelomansika ny vocationsika hatramin'ny voalohany araky ny averimberisika ka amin'izay miverina amin'ny lony ny fifandraisana amin'ny zavaboary miverina amin'ny lony ny fifandraisana amin'ny sika samy sika amin'ny alalan'ny fahamarinana sy ny fifanasoavana sy ny fifampisimbinana ary miverina amin'ny lony ny fifandraisasika amin'Andriamanitra satria ny fiainatsika manontolo no fideranan'Andriamanitra
Andriamanitra amin'izay, ka izay indrindra ilay fampihavanana tanteraka eo amin'ny azo fizaliana amin'ny zoma masina raha manolotra ny ainy i Jesoa tanteraka eto ary ilay ezaka ataosika amin'izao synôda tapany faharoa izao dia isika iraina miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana tanteraka izany raha miroso amin'ny fahafoizana sy ny fanompoana ao anatin'ny fahamarinana sy amin'ny alalan'ny fifanasoavana eo amin'ny fiainansika. Izany no dina mpitiavana sy fihavanana izay tanteraka sady ankalazay isika amin'izao lakamisy masina izao. Ny veloman'i Jesoa tanteraka izany rehetra izany amin'ny zoma masina ho isika amin'ny fanolorana ny tenany amin'ny lakroa ho fankatoavana n'Andriamanitra ray naniraka azy amonjy asika tamin'ny nanoloran'ny tenany ka ivelomansika ny dina mpitiavana sy ny fihavanana. Ka izay no mahatonga asika mamaritra mazava hoe fihavanana sady kristiana no malagasy, ary izay ny vokatry ny i Jesoa tafasangana velona, ka tafasangako velona i Jesoa ka isika koa dia tafasangana miaraka aminy miala amin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana ka miombona aminy amin'ny fiainam-baovao amin'ny fahariana vaovao. Ry kristianina hava malala, ny vakiteny amin'izao lakamisy masina izao tokoa dia mampisantatra asika amin'izay fiainana miaraka amin'ny Kristy izay. Ny vakiteny voalohany bokin'io Exode dia mampasiahy ansika ny nataon'i Moïse rehefa afaka tamin'ny fanandevozana tany Ezipta ny zanak'Israely. Hanomana ny fanafana azy dia natorin'i Moïse ny vahoakany sy mainsy atao izay rehetra nametraka tamin'ny tolana ny ran'ny zanak'ondry dia nahazo ny famonjena. Isika koa raha mandray ny batemy vokatry ny nanoloran'i Jesoa ny tenany, vokatry ny raha nalasaky ny Jesoa ka mampiditra asika amin'ny fanakempihavanana vaovao dia afaka amin'ny fanandevozana ny fahotana nampisehivina antsika izany tamin'ny fanamasinana ny menaka fanaovana batemy. Ny tenin'i Jesoa ao amin'ny vakiteny faharoa ampisehiviny masindahapoly amintsika dia mampiditra asika ihany koa amin'izay fiainam-baovao izay aoka ausika eto fa matetika dia ao amin'ny evanjely no andrenesa asika ny tenin'i Jesoa. Eto kosa dia i masindahapoly no manambara azy dikan'izay dia ny eglizy mitondra ny tenin'i Jesoa amelombelona ny fiainansika. Dia izay no nataon'i Paoly ary detroiza ny eglizy hatramin'izao, ary izay ilay taratasy nampitaina amintsika ho fankairezana antsika amin'izao andro sarotra izao ho indrindra i masindahapoly. Toy izany koa no ny efa ninana izy dia hoy izy kalisy fanekena vaovao amrako ty manaova izao fahaserovana isaky ny misotro ianareo, fa isaky ny mihinana ity mofo ty sy misotro amin'ity kalisy ty ianareo dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviana. Ary dia izany ny fankalazana ataosika amin'ny Eukaristia, ka izay mandray an' Jesoa dia tafiditra tanteraka amin'izay fanakempihavanana izay ka miombona aminy ka zary fiainana ny Kristy ny fiainana, ka Kristy fiarabelona amin'olona fiainana eukaristika, ny fiainana izay miombona amin'ny Jesoa. Ary izao lakamisy masina izao no azo lazaina fa fisehoan'izay amin'ny aratandindona araka ny lazaisika teo. Ka mbola veriko eto indray sy hoe manao teatra isika raha manatanteraka ny fiesika sy ny nataon'i Jesoa tamin'ny fiarahany sakafo tamin'ny mpianany, fa noho ny asan'ny fanahy masina isika dia miombona tanteraka amintsika ary zary fiainana ao ansika izay ankalazay isika. Ary ireo rehetra ireo dia manambara izay iainan'i Jesoa amin'ny zoma masina raha ampiso ka ivelomansika ihany koa amin'izay tantara-pamonjena iainansika amin'ny zoma masina. Ka toy izany ihany koa araka ny lazaisika maro ny tandindona manambara an'izay fahafoizana sy fanompona ao anatin'ny firalahiana, ao anatin'izay fanehoam-pitiavana tanteraka izay dia anisan'izany ny
fanasana tongotra, ary zay sy hoe manao teatra no ataotsika mandritra an'izao lamisa izao, fa fiombonana amin'izay hoe ny fanasana tongotra manambara fanompona sy fanehoam-pitiavana. Ka tahaka ny ampianarin'ny evanjely antsika androany dia mifanasa tongotra isika, izany hoe mifanompo, mifanasoa mahafoy ho an'ny hafa mba ho afaka ny lotom-pahotansika ensika ny teny nataony Jesosy tamin'ny Piera, ka aoka ho resika ho fiainansika io teny nataony Jesosy tamin'ny Piera io, satria fantatra sika fa izao vesatra ny fiainana zao dia vokatry ny fahotana, ka dioviny Jesosy amin'ny rano isika, ary iny fanasa tongotra iny manambara an'izay izay ho tanteraka manontolo eo amin'ny lakroa banjinitsika rahapiso, ka ahafahasika mandresy ny fiainana sy zarizary eo amin'isika. Entan'ny fitiavan'i Jesosy isika ka mifanompo, mifanantsara, mifanasoa, ary izay no ambarany fidiran'i Jesosy ao Jerosalema, nambarasika teo am-piandohana miditra amin'ny fiainansika tokoa i Jesosy, ka isika koa miezaka ary miditra amin'ny fifandraisana vaovao eo amin'ny zavaboary, eo amin'ny fiarahamonina tsika, eo amin'ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, ka iezaka isika ifanasoa, ifampitsimbina ao anatin'ny fahamarinana, ka amin'izay iova ny fiainansika, ka hiaraka anorina ny tranobe iombonana izay efa robaka isika ao anatin'ny fifanasoavana, ao anatin'ny fifampisimbinana, sy iova tokoa ny fiainansika raha sy mivelona an'izay fahafoizana ao anatin'ny fahamarinana ary ao anatin'ny fifanasoavana izay isika. Ary zay no ampitsahivitsika teny amin'ny La Montagne, ary nezahasika tamin'ny herinandro lasa ny ivelona ny marina, ary amin'izao herinandro zay idirasika amin'ny herinandro masina izao, amin'izao hotelona masina izao no ififanasoavansika, ififampisimbinantsika ao anatin'ny fahamarinana. Ka raha mankalaza izao lakamisy masina izao arysika dia oka ampidirisika tanteraka eo amin'ny fiainansika Jesosy, ka raha tafiditra izy dia isika no zary Jesosy ho an'ny mpiarabelona, ka izy lay nanaiky, izy lay mpampianatra dia nanaiky nanasa ny tongotra ny mpianatra mba hahasoa sy hasara ary hanome ohatra velona ansika. Ka oka koa arysika mba samby vonina amin'izao fanatanterahasika ny atelona masina izao, ifanasoa, ifanatsara, ka hiala amin'ireny fomba sy mety ireny, ka hivelona tokoa ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Ry Jesosy Tompo, nanome ohatra velona ho anay ianao, lay mpampianatra nanaiky nanasa ny tongotra ny mpianatra ao, izany koa ary no lalana hitondra anay amin'ny famozena, amin'ny tena fandrosoana marina, tianay ho soa ho sara manko ny fiainanay, ka okary noho ny fahasoavana omenao, noho izao fankalazana izao, ho vonina izahay hifanasa tongotra, hitady izay asoany hafa, izoro amin'ny fahamarina, ka ampio ary izahay ry Jesosy zokonay, ampianaro izahay hivelona an'izany rehetra izany. Masiny Maria reny mpiara-dalana aminay ianao amin'izao atelona masina izao, ka eo am-pototry ny azo fizaliana miaraka aminao ane izahay mandritra an'izao atelona masina izao, mba higoga ny tena famonjena. Masinday Josefo, ray mpiaron'ny eglizy eran-tany ianao, ka ankininay aminao niezaka ataon'ny fianakaviana eglizy kely mba samy hivelona ny marina, ifanasoa, ifampisimana, fizany tokoa ny paka fiadanana sy hafaliana. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa tsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa
fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no isoatsika sandrivaky tsika satsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramaksson eto amin'ny Radio Fania.